Tontolon'ny politika kosa taorian'ny fanambaran'ny filoha teo aloha Maro Karavalomanana amin'ny tsy fanohanana ny fitondrana ankehitriny dia tsy maintsy miova ny firafitry ny tontolo politika eto Madagasikara. Noho izany dia tsy maintsy miainga amin'ny fanapakevitra entitra ny filoham-pirenena entina anarenana ny firenena hoe Andriamatoa Alain Andriamseza filohan'ny atoko MCDM. Mampiova ny firafitry ny tontolo politika eto Madagasikara ny fanambaran'ny filoha teo aloha Maro Karavalomanana ny tsy hanohanana intsony ny fitondram-panjakana ankehitriny raha nambaran'Andriamatoa Alain Andriamseza filohan'ny antoko MCDM. Betsaka hoy nambarany ny teboka tokony harenina eto amin'ny firenena ka ilana programa matipaika. Ny fijeriko azy aloha dia mazava be mihitsy fa ny toedrana amin'izao fotoana izao dia miova tanteraka ny ataontsika hoe ny saritsary politika misy eto Madagasikara. Anisan'ny zavatra manova an'izany dia ny fanambaran'Andriamatoa Maro Karavalomanana izay nilaza hoe tsy vonona ny hanohana an'io fanjakana intsony. Ny mahagaga hoa dia naharitra be ohatr'izany le fanohanana an'ilay fanjakana satria raha ny tokony izy ange ny fanatanterahana an'ilay feuille de route dia izay ny tenanay ny nanao azy dia tokony notohizan'io fanjakana izay natsangana io kanefa tsy izany ny zava-mitranga matoa mbola tsy tafody Andriamatoa Maro Karavalomanana amin'izao fotoana izao. Ka na dia le endriky le hoe PMP tao anatin'ny antenimera zany dia hiala roapolo farafaratsiny ka tsy misy hafa mbola anaraka koa. Ka mazava ho azy fa io gouvernement mitsangana amin'izao fotoana izao io zany dia efa marefirefo amin'izao fotoana izao. Ny zavatra tokony tsy maintsy tsindriana koa ho fantatry ny rehetra dia ny hoe ny fahatsapana ny fahamaivana n'ity fanjakana misy ety eto anivona Antananarivo. Tsy azoko eritreretina mihitsy zany hoe fanjakana eto Madagasikara régime mitondra kanefa tsy manana ny ataontsika hoe fankasitrahana Antananarivo zany. Marina fa tsy Antananarivo Madagasikara fa Madagasikara ihany koa Antananarivo. Rehefa misy zavatra tsy ekeny Antananarivo dia tsy ekeny Madagasikara. Manoloana an'izany ihany koa dia nanamafy ity mpanao politika ity fa ilaina ny fakan'ny filoham-pirenena fanapa-kevitra entitra sy matipaika entina hanarenana ny firenena na eo amin'ny lafiny politika izany na eo amin'ny sehatry ny toe-karena. Amin'izao fotoana izao dia tsapa fa tsy misy ny idéologie ao aorian'ny fanjakana mitsangana. Tsy misy ny programa matipaika entina hitondrana ny Madagasikara ary tsy misy ny programa ataontsika hoe vonjomaika na programme d'urgence azahoana manarana ny firenena amin'ireo zavatra tena tsy mety izay tsy maintsy tonga dia avy hatrany hitana vahaolana. Ireo zany ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao zany rehetra zany dia miteraka tisatisa. Anisan'ny resaka nandeha tato ato ny anatanterahana fifanarahana politika vaovao entina indrindra metrahana ny fiara-miasa eo amin'ny samy mpanao politika manohana ny fitondrana. Feo andanin'izany ihany koa dia nanamafy hatrany ny filohan'ny repoblika amin'ny riosony amin'ny fampihavanam-pirenena eto Madagasikara.